manajana faranayo manjakiza faranayo manjakiza Pantakana si tumpu masina umena jampuni asina izahay tizami upiana faranayo manjakiza faranayo manjakiza Jehovah teranaiana Makalasay nanianarana Izahay Jesosy manajana Faranayo manjakiza Faranayo manjakiza Andriana nahary masino Tanteraka ny fiandriananao Izahay izao mitsakana Faranayo manjakiza Faranayo manjakiza Jehovah teranaiana Ankalazay nanianarana Izahay Jesosy manajana Faranayo manjakiza Faranayo manjakiza Mipetraka ny fiangonana tompoko. Rehefa malala, enoy ampanajana sady eritrerety tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo, kanefa aoka tsy ho entina anaraka ny nofo izany fahafahana izany. Mifanompo amin'ny fitiavana fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Raha velona amin'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Ka raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy, ary hankao amin'ny izahay ka honina ho aminy. Manoloana izany tenin'Andriamanitra izany, izany sitrapon'Andriamanitra izany, dia mahatsiaro isika ry hava-malala fa tsy tanteraka, ka aoka isika hanatona ny Tompo, ka hanetry tena eo anatrehany sy hiaiky ny fahotantsika. Hivavaka isika. Ry Andriamanitro, indreto izahay, manetry tena eto anatrehanao, miaiky ny fahantrahanay sy ny fahotanay. Tsy nanomeanao ny voninahitra tokony ho anao izahay, tsy mba nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra noho ny zavatra rehetra izahay. Tsy tia ny namanay tahaka ny tenanay izahay, izay tianay atao ny olona aminay dia tsy nataonay taminy, rendrika tao anatin'ny fakapanahy izahay. Ka ny fahotana izay tokony ankahalahanay no nakamaminay ka sainay natao teo imasonao. Riray ny famindrapo mitalao aminao izahay. Mamelany elokay, diovy izahay ho afa-pahotana, avozy ao anatinay ny fanahinay, mba ho vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy, zanaka mpamonjy anay, no angatahanay aminao. Misaotra Tompo. Amen.
Ira fanatonana 5:7 andininy voalohany faharoa ary fahatelo. Malala ho antsika izay mibebaka marina tokoa dia enoy ka raiso ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra atsika miara-mitsangana isika. Hoy ny Tompo, izaho efa nandevina ny fahatsoanareo tahaka ny fandevina ny zavo, ary efa nandevina ny fahotanao tahaka ny fandevina ny raha, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina terao ny Tompo. Amen. Ira fa 7:7 andininy voalohany ny faefatra ary ny fahadimy. 7:7.
ny avy indrindra ho an'Andriamanitra iara-mipetraka isika tompo. Tonga amin'ny fotoana andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra isika izao, ka dia androso anatanteraka izany ireo tompon'anjara ao anatin'ny hira fanampiny fahenina ny teninao, hira fanampiny fahenina ny antsika. Dia androso ny tompon'anjara. Ary vavaka tsika tompoko. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, tonga ny fotoana izay amakina ny teninao, tonga ny fotoana izay andrenesanay ny teninao. Mangataka aminao izay Andriamanitra, miasa ianao amponay mba ho tonga toy ny tany lonaka ny fonay, ka ny rino ny teninao afaka ioropaka ao anatinay ny teninao. Dia tanterao ny teninao, fa tsy verina any aminao foana ny teny izay alefanao, raha tsy efa natanteraka izay nampandehananao azy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Tsika dia araka amakteny ny teny izay vakiana dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 12. Asan'ny apôstôly toko faha 12 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny niaingan'i Paoly fandrony hiteto vohitra tany Azia Minoro. Ary ny olona sasany izay nidina avy tany Jodia nampianatra ny rahalahy hoe raha tsy forana araky ny fanaon'ny Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena. Ary rehefa nifanditra sy niady hevitra be ihany tamin'ireo Paoly sy Barnabasy dia nifanarahana ny hiakaran'izy roa lahy sy ny sasany koa akany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny roa olona anadina izany teny ny adinikevitra izany. Ary rehefa nanatitra azy ny fiangonana dia nandeha namaky ny Foinika sy Samaria izy ka laza ny niovan'ny jentilisa. Dia nampifaly ny rahalahy rehetra indrindra izy. Ary rehefa tonga tany Jerosalema izy dia noraisy ny fiangonana sy ny apôstôly ary ny olona ka dia nilaza izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy. Fa ny mino sasany izay isany antoko ny fariseo kosa dia nitsangana ka nanao hoe tsy maintsy forana ireny ka asaina mitandrina ny lalàn'i Mosesy. Ary dia nivory ny apôstôly sy ny loholona mba hihevitra izany zavatra izany. Ary rehefa nisy ady hevitra be ihany dia nitsangana Petera ka nanao taminy hoe ry rahalahy,
fantatrareo fa hatramin'ny el'Andriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa amivavaka no andrenesany jetsilisany tenyny filazantsara ka inona. Ary Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavolombelony tamin'ny nanomezany azy ny fanahy masina tahaka ny atsika koa. Fa tsy nataony misy hafa isika sy izy, fa nidiovony tamin'ny finoana izy fony, ny finoana ny fony. Ko nahoana ianareo no makafanan'Andriamanitra amin'ny fametrahanareo zioga amin'ny vozon'ny mpianatra izay tsy zaka ny razantsika na isika hoentina. Fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no amonjenantsika dia tahaka ny azy ihany koa. Dia nangina ny olona rehetra ka ny ainao Barnabasy sy Paoly izay nilaza ny famantarana sy ny fahagagana nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jejilisy. Ary rehefa nitsahatra tsy niteny izy roa lahy dia namaly Jakoba ka nanao hoe ry rahalahy miaino aho. Simeona efa nanambara izay nitsinjovan'Andriamanitra ny jejilisy tamin'ny voalohany analany olona amin'ny ankalazana ny anarany. Ary mifanaraka amin'izany ny tenin'ny mpaminany araka ny voasoratra hoe rehefa afaka izany dia hiverina aho ka anangana ny tranolain'i Davida izay efa nianjera ary anangana izay efa rava ao aho ka anamboatra azy indray, mba hitady ny tompo ny olona sisa sy ny jetilisa rehetra izay efa niantsona ny anarako hoy Jehova, izay manao izany zavatra fantatra amin'ny voalohany indrindra izany amin'ny toko 7:1-10. Koa dia izao mohevitro tsy mety raha isika manome fa sairanana ny avy amin'ny jetilisa izay miverina ho amin'Andriamanitra, fa aoka anoratra epistily aminy isika ka mba hifadiana ny ena fahavetavetana aterina amin'ny sampy sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny raha. Fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'ny isan-tanàna Mosesy, fa vakina ao amin'ny sinagoga rehetra isa-tsabata ny teniny. Ary sitraky ny apôstôly sy ny loholona mba amin'ny fiangonana rehetra ny fidy olona amin'ny namany mba irahana hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy akany Antiokia dia Joda, izay atao hoe Barnabasy sy Silasy, izay lehilahy samy tsara laza eo amin'ny rahalahiny. Ary nanoratra taratasy izy hoentiny ireo dia izao: ny apôstôly sy ny rahalahy loholona miaraba ny rahalahy avy amin'ny jetilisa izay any Antiokia sy Siria ary Kilikia, satria efa renay fa ny sasany izay avitany aminay efa nanao teny na ampitabatabanaareo ka namadika ny sainareo kanefa tsy nasainay nanao izany izy. Dia sitrakay rehefa ny fanaran-kevitra ny ifidy olona iray na ankaty aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay, lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Dia ny rahanay Joda sy Silasy sady laza vava izany teny izany koa izy. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondra enta-mavesatra anareo afa-tsy izay zavatra tsy maintsy mitandremanareo izao ihany, dia ny ifadianareo ny hena terina amin'ny sampy sy ny raha sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana. Raha matandry tena ifady izany ianareo dia ho soa velona ianareo. Dia mbola ho toizantsika ny teny izay iarahantsika mahita ao amin'ny Apokalipsy 1:20 andininy 10 hatramin'ny 17. Apokalipsy 1:20 andininy 10 hatramin'ny 17. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary nitondra ahy tamin'ny fanahy ho any an-tendrombohitra sady lehibe no avo izy, ka naneho ahy ny tanàna masina dia Jerosalema, midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra, sady manana ny voninahitr'Andriamanitra izy.
Ny famirapirany dia tahaka ny vato soa indrindra, dia tahaka ny vato jaspi. Mangano any toy ny vato kristaly, ary manana manda lehibe sady avo sy vavahady 12 izy. Ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely 12, ary misy anarana voasoratra eo dia ny anaran'ny firenena 12 amin'ny zanak'Israely. Eo atsinana ny vavahady 3, eo avaratry ny vavahady 3, eo atsimo ny vavahady 3, eo andrefan'ny vavahady 3. Ary ny mandan'ny tanàna dia misy fanorenana 12, ary misy anarana 12 koa eo. Dia ny any apôstôly 12 ny zanak'ondry. Ary ilay ny teny tamiko dia nanana ny fandrefesana volotara volamena andrefesan'ny tanàna sy ny vavahadiny ary ny mandany. Ary ny tanàna dia efajoro, ka mitovy ny lavany sy ny sakany. Ary nandrefy ny tanàna tamin'ny volotara izy koa 2,000 sy 100 stadio, mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny avony. Ary mandrefy ny mandany izy dia 470 akio, araka ny refin'ny olona dia ny any anjely. Ary ny mandany dia vato jaspi, ary ny tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra madio. Ary ny fanorenan'ny mandan'ny tanàna dia voaravaka vato soa samihafa rehetra. Ny fanorenana voalohany jaspi, ny faharoa safira, ny fahatelo kaegedona, ny fahaefatra emeralda, ary ny fahadimy serdoniksa, ny fahaenina karneola, ary ny fahafito krisolita, ny fahavalo berila, ny fahasivy tapaza, ny fahafolo krisoprazo, ary ny fahiraika 12 iankita, ny faharoa 12 ameritista. Dia mbola toy antsika ny famakiana ny teny sotra masina. Izany dia hitantsika amin'ny Jaona toko 4:10, manomboka andininy 17 ka hatramin'ny andininy 16. Jaona toko 4:10, manomboka andininy 17 ka hatramin'ny andininy 16. Rehefa hita dia rahantsika mamaky anaran'ny Tompo. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, raha misy tia ny Raiko dia tanina ny teniko izy, ary ny raiky ho tia azy, ary hankao ao amin'ny izahay, ka honina ao aminy. Izay sy tia ahy dia tsy mitantana ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa any iray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitseratra aminareo aho, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, izay irahandray aminarako, izy no hampianatra sy hampahatsiarinareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomezany izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao nilaza tamin'ireo hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly, satria makany amin'ny iray iaho, fa ny iray lehibe noho izaho. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho, dia tsy mbola tonga izany mba hinonareo rehetra efa tonga.
Amen. Ry tompo Andriamanitray ao, Andriamanitray mandrakizay ianao. Misaotra anao izahay mideranao, mankalaza anao amin'izao fotoana mamy izao indray izay hitenenanao aminay tsirairay avy araka ny fombanao. Dia sokafo ny fonay, ny sainay, ny sofinay mba haizanay mandray ny teninao. Ary ianao kosa andrava izay rehetra tsy nambolenao aty anatinay, ka nakatsakana ny fiasan'ny teninao amponay. Dia mitenena Tompo ao, ary omeo hery sy faherezana tokoa izahay amin'ny teninao, mba hanomponay anao amin'ny fitiavana, amin'ny fahononan-tena. Ary dia anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ny dera ny laza ny voninahitra izay efa naohatra amin'ny taloha indrindra, ka ho anao mandrakizay. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana. Androany dia alahady ny FMM, eto anivo ny Fpma manontolo. Ny FMM dia tsy hafa fa ny corps pastoral eto amin'ny Fpma. Ny FMM dia midika hoe fiaraha miasa ny hitandrina eto amin'ny sahan'ny Fpma, ary ny hitandrina Janot Randrianandrasana izay miandraikitra ny tafontsika no filohany izany FMM izany. Ary izany no tsy maheto azy, satria lasany a Grenoble izy mankalaza izany fotoana izany noho ny fanasan'ny tafo Fpma Grenoble azy. Ka dia mitondram-bavaka azy isika mba hahatanteraka ny misiona izay napetraky ny Tompo aminy izy. Corps pastoral hoy aho, ny mpitandrina rehetra eto amin'ny Fpma dia izay lazain'izay hoe corps ray ihany. Tsisy milaza hoe ty pasteur ny Aix-Marseille, tsisy miteny hoe ty pasteur ny Grenoble, tsisy miteny hoe ty pasteur ny Toulouse na Paris na zao, fa mpitandriny Fpma, ireo olom-boaositra ireo, mpitandriny Fpma. Azony Fpma alefa izy amin'ny toerana ny rahany azy. Ary ny rahany Fpma ny mpitandrina Janot Randrianandrasana handrindra ny tafo Fpma Aix-Marseille. Sao dia misy menomenina hoe ko FMM ko nalefa ny pasteur anay.
pasteran'ny Fpma tompoko, ary manana ny zo maniraka ny mpanompony ny Fpma amin'izay ilany azy, dia mitondram-bavaka ny mpitandrina rehetra sy izany fikambanana fiarah-miasan'ny mpitandrina izany isika. Izay no ela fa manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminareo tsirairay avy. Handre ny hafatra avy amin'Andriamanitra isika, dia izany fahasoavana izany no hiasa ao am-pontsika mba handray hery vaovao indray tsika anio. Ny lohahevitra izay napetraka dia ny fahasoavan'Andriamanitra ampy ho famonjena izao tontolo izao. Ary ny andiny tsoratra masina nanorenana izany dia ny voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona, 7:7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa Jesosy namaly ka nanao hoe raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ty azy ary hankao amin'ny izahay ka honina ao aminy. Tiako loatra le teny, dia mahafinaritra be, dia hoy zao hoe andao ty ny raisitsika, fa milaza izany hoe fahasoavan'Andriamanitra izany. Inona moa le fahasoavan'Andriamanitra? Efa nilazaiko ihany izy ity, ary efa nampianaran'ny pasteur atsika, mbola veritsika indray androany, fa mahatsara atsika foana ny teny haverina. Ny fahasoavana dia milaza ny asa ataon'Andriamanitra ho famonjena ny olona. Izany hoe Andriamanitra ny manao ny asa ary manolotra zavatra izay tsy mendrika akory ho an'ilay olona izay mandray azy. Izany hoe ilay olona izay mandray an'ilay fanomezana dia tsy mendrika omena, izay mazava kokoa. Tsy mendrika ny omena ilay olona mandray, fa noho ny fahasoavana dia omena azy izany. Ao amin'ny testamenta taloha, Andriamanitra dia manambara tena amin'ny zanak'Israely fa Andriamanitra ny fahasoavana. Ny endrik'izany dia izao: ny zanak'Israely dia manana ny toetrany, manana ny fombany, manana ny kaprisiny rehetrarehetra fantatritsika ny tantara. Kanefa ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia Andriamanitra mitoetra ho mahatoky amin'ny fanekena izay nataony tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Mitoetra mahatoky Andriamanitra, ka na inona kaprisiny reto zanak'Israely reto, tia azy amin'ny fitiavana tsy mety levin'Andriamanitra. Izay ilay fahasoavan'Andriamanitra, tena tia. Ary hitantsika eny ny tantara, fantatritsika ahoana ny fomba nitondran'Andriamanitra azy niala tao Egipta, ahoana ny fomba nitantanan'Andriamanitra azy tao amin'ny efitra Sinay, fantatritsika ny tantara. Ireny rehetra ireny dia asa ataon'Andriamanitra mba hamonjena ny zanak'Israely. Izay ny ao amin'ny testamenta taloha. Ahoana indray ny ao amin'ny testamenta vaovao? Ambara ombenombeny ao amin'ny testamenta vaovao ny fahasoavan'Andriamanitra. Maro ny tenin'Andriamanitra manambara izany, ary maro koa ny fisehony izany, indrindra ao amin'ny testamenta vaovao. Fa ny tsara izay hotsindriana dia ny fahasoavan'Andriamanitra arak'izay dikany. Ilay teny dia ny nanomezan'Andriamanitra atsika mpanota ny zanany lahy hitokana hitondra ny hotantsika rehetra. Izay ilay fahasoavana izay. Andriamantsika rehefa mahazo valim-bavaka dia fahasoavan'Andriamanitra. Nahazo tomobila izy ohatra dia lazay ny fahasoavan'Andriamanitra. Nahazo trano izy dia lazay ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy dia misy maharatsy azy akory. Fa ny tena fahasoavan'Andriamanitra
dia Andriamanitra nanome an Jesosy Kristy nanombo ny otantsika rehetra teo amin'ny azo fijaliana ary nanamarina antsika no ny hery ny fitsanganany tamin'ny maty. Izay ilay fahasoavan'Andriamanitra. Izay ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia hoy ny lohatenintsika hoe fahasoavana ampy ho famonjena izao tontolo izao. Nisolo eloko atsika Jesosy Kristy Tompo ary afaka vakitsika izay voasoratra ao amin'ny Efesiana 2:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao isy irearea. Tsy misy avy amintsika. Tsy nanontany ny hevitra ao Andriamanitra hoe tevonjena ve ianao? Tsy nanontany anao Andriamanitra hoe amin'izao fotoana izao hanomeny zanaka ka ho raisinao sa tsy? Tsy nanontany anao Andriamanitra fa tonga dia nomeny, tonga dia novonjeny ianao satria fantany fa mila famonjena. Tsy misy mahavonjy tena isika fa mila famonjena. Karaha ny teksta telo izay anjarantsika androany, ny asan'ny apôstôly, ny apokalipsy, ny filazantsarany Jaona. Inona ary no ambaran'ireo teksta ireo amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany no vakiana teo. Lava dia lava ny asan'ny apôstôly. Inona no ambaran'izany mikasika ny fahasoavan'Andriamanitra? Fantatritsika hoe io teksta ao amin'ny asan'ny apôstôly io andininy 5:20 voalohany hatramin'ny 7:20 izay anjarantsika dia io ilay atao hoe concile de Jérusalem. Izao mantsy ny zavatra nitranga tao amin'ny fiangonana Antiokia izay natsanga ny Paoly sy Barnabasy rehefa nitory ny filazantsara izy dia nisy namana avy any Jodia tany tonga tao dia miteny fa ahoana koa reto jentilisa be dia be reto ny ovafo. Ataovy tokony ho forana aloha ireo vao tafiditra ato anatin'ny fikambanan'ny fiangonana. Dia velona tamin'izay ny adihevitra sy ny resaka rehetrarehetra hoe fa ahoana marina moa izany? Tsy maintsy ho forana ve izany reto jentilisa reto? Sa inona no atao? Dia tapaka ny hevitra fa hoe aleo mihitsy mandeha makany a Jerosalema manatona ny apôstôly sy ny loholona any Paoly sy Barnabasy mba hitondra izao korontana eto Antiokia izao fa misy resaka tsy mazava. Dia lasa tany Barnabasy sy Saoly araka izay nivakiana tamintsika dia natao velona ny adihevitra. Inona ny zavatra nitondra izao adihevitra izao? Izao ny fanontaniana nipetraka hoe ilaina ve ny famorana sa tsia? Satria no tereniny avy any Jodia ny jentilisa hoe tsy maintsy foraninareo. Dia mipetraka ny baraingy hoe ilaina kosa ary ve izany le famorana sa ahoana? Ary izao tsy ny fiangonana natsanga ny Barnabasy sy Saoly ihany no mila n'izany, no mila ny valiny izany fanontaniana izany, fa izao tontolo izao mihitsy no mila ny valiny izany, ary mila valiny mazava. Ilaina tokoa ve ny famorana mba hahatonga ny olona anankiray ho voavonjy? Fa ny tsara ho fantatra dia izao, ao ambadika izay fanontaniana izay betsaka ny hevitra ao anatin'izay. Tsy vitan'izay fotsiny. Ilaina ve ny famorana sa tsy? Dia mety misy valina enina tsy. Fa tsy izay fotsiny ilay izy. Fa izao, tena vaovao mahafaly ny fahasoavan'Andriamanitra ve?
ao amin'i Jesosy Kristy ny filazantsara. Zany ataontsika hoe rehefa tonga ny virus dia hoe misy variant indray hoy any e. Zany variant io fanontaniana io. Misy variant be da be io fanontaniana io. Tena vaovao mahafaly ny fahasoavan'Andriamanitra irery ao amin'ny Kristy Jesosy ve? Ny filazantsara. Sa kosa re? Sao dia tsy mamonjy afa-tsy izay voafora ihany ary Jesosy. Fa anankiray koa dia izao, fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra ve ny famonjena? Sa tsy maintsy mamonjy tena ny olona amin'ny alalan'ny lalàna? Lalàn'ny famorana ny resahana eto an? Sy ny fanampian'i Kristy. Tanareo, miteraka zavatra be dia be ilay fanontaniana. Fa anankiray koa hoe, fa tena Jesosy ve ny lalana ho amin'ny famonjena? Sa ny famorana? Izany rehetra izany no ny adin'ny apôstôly sy ny loholona hevitra tao Jerosalema. Dia velona ny ady hevitra, ny fanakalozan-kevitra. Fa ao anatin'izany rehetra izany, inona zavatra nitranga? Dia nitsangana Petera, araka ny fanaony izay fantatritsika tsara, amin'ny mahazoky azy dia nanazavy izy. Nanazavy Petera ary retsika ny vaky teny teo, fa nitsindriana dia ny andininy faraka 12, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no amonjena antsika dia tahaka azy ihany koa. Tahaka ny jentilisa zany. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy no amonjena antsika. Fa rehefa niteny an'izany Petera dia ahoana? Vita ny ady hevitra, nangina ny ray trano. Satria niombona tamin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra fa nisy fahasoavan'i Kristy Jesosy irery ihany no namonjena antsika tamin'ny finoana. Dia tahaka ny jentilisa, itsika anesany jentilisa zany. Tsika ane tsy jiosy e. Sa misy jiosy eo aminareo ao? Trano tsy mahafantatra. Isika zany. Raha ny vonjen'Andriamanitra ny jiosy, dia ny vonjen'Andriamanitra tsika tao amin'ny Kristy Jesosy noho ny finoana. Dia rehefa ny farana ny ady hevitra dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy fanapaka-hevitra raisina, dia Jakoba izay mpitarika ny fiangonana tao Jerosalema no nanome ny toromarika hoe eny ary tena marina, tena izay mihitsy ilay izy fa ndao tsika hanoratra ho an'ny fiangonana ny Antiokia dia nosoratana. Tsy ny famorana ny zava-dehibe, tsy inona fa ny zava-dehibe dia izao ny handavanareo ny fijangajangana, ny henaterina misampy, ny zavatra kendaina, ny raha. Araka ny any amin'ny Levitikosy, toko 7:7 nahitanareo an'izay raha te hamaky nareo. Vakio koa ny Levitikosy, toko 7:20. Izay zany ny ambaran'ny asan'ny apôstôly no vakitsika mikasika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary tsy zava-poana zany, tsy teny foana izany, fa no hamarin'ny Petera araka izay voalaza any amin'ny bokin'ny mpaminany. Raha namaky ny filazantsara dia hitantsika tao fa Jesosy mametraka afatrafatra, mametraka midinidinika amin'reto mpianatra ireto. Fantatritsika fa ity toko 4:12 atao amin'ny filazantsara ny Jaune ity dia tafiditra tsara ao anatin'ny toko 4. Misy toko 4 atao amin'ny filazantsara ny Jaune, toko 7:12 hatramin'ny 7:12 ao anatin'ireo toko 4 ireo Jesosy no mametraka afatrafatra ho an'ny mpianatra satria handeha izy, handeha hiverina any amin'ny ray, dia namepetra ny mpianatra izy, manome instruction. Dia ny zavatra hitantsika eto ny teny anjarantsika manomboka eo amin'ny andininy 7:20
dia mamaly ny fanontaniany jodasy. Nametraka fanontaniany jodasy izay mifandray tsara amin'ny loha hevitritsika. Fa maninona moa Jesosy no aminay ihany ianao no miseho? Fa maninona ianao tsy miseho amin'izao tontolo izao e? Inona indray eo ambadika izay fanontaniana izay? Izao tontolo izao koa nge mba mila vonjena e? Izao tontolo izao koa nge mba mangetaeta mba te handrehanao, mba te hahitanao e? Ne serait-ce que par curiosité, et ce qui est sûr. Fa misy antoninina amin'izao tontolo izao moa na iseho aminy ary Jesosy? Na hanambarana inona na inona aminy ary Jesosy? Misy antony aminy ve izany? Ny zavatra tsara ho fantatra dia izao Andriamanitra tsy mba manao antery. Tsy manao antery Andriamanitra. Haintsika tsara ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 7:20. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ao ka mandondona. Raha misy mihaino feo ka mamoa ny varavarana dia hiditra ao aminy aho, ka hiara misakafo aminy ary izy amiko. Raha misy mamoa ny varavarana dia hiditra ao aminy aho. Tsy manapitsoka ny varavarany fonao Andriamanitra. Aza matahotra ianao. Raha safidinao tsy hino azy, problemanao zany. Tsy an'Andriamanitra zany. Tsy hanapitsoka velively ny fonao izy. Fa ny andrasany dia ianao hamoa varavarana. Amin'izay fotoana izay, tena malalaka ny fon'Andriamanitra miditra ao aminao. Izao ny tsara ho fantatritsika koa. Ny fandraisana an'Andriamanitra ne, tsy misy mahalala akory ne. Izay antony sy fotony zany e. Misy tena na Madagasikara ny taloha hitako hoe raisy Jesosy. Tianao Jesosy, raisy Jesosy. Dia matokony tena fa mba hisy tokoa ny olona nandray. Fa le fandraisana Andriamanitra irery ihany no mampahafantatra an'io. Tsy misy mihitsy olona afaka maritra. Hoe ohatrohatran'izao ny fandraisana an'Andriamanitra, fa tonga Andriamanitra dia izao ny mipozinao, ohatran'izao ny fandehany, ohatran'izao ny zavatra mitranga. Tsia! Andriamanitra irery manana fahefana amin'izany, mampahafantatra antsika ny fifandraisana akaiky aminy, relation intime. Andriamanitra irery ihany no mampahafantatra antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, izany hoe mampiditra azy ao anatin'ny fotsika amin'ny fiandrianany sy ny fahalebiazany. Izy irery no manana fahefana amin'izany. Ary dia ny vokatra izany, izay ilay ataontsika hoe aim-panahy. Misy olona mantsy miteny indraindray hoe tena tsy mba nahazo aim-panahy mihitsy aho. Ko tsy napiditra an'Andriamanitra izy tao amin'ny fony, kinona moa ny aim-panahy ho azony eo? Raha efa tsy hamono varavarana ianao dia tsisy aim-panahy ho azonao. Io ilay aim-panahy tenenin'ny tenin'Andriamanitra io. Fa Andriamanitra miditra ao aminao amin'ny fahalebiazany sy ny fiandrianany. Dia miasa ao aminao ny fanahy masina, miasa amin'ny fonao, miasa amin'ny fieritreretanao, miasa amin'ny sitraponao, ary mitondra anao ho amin'ny fankatoavana, mitondra anao amin'ny fankalazana sy ny fiderana Andriamanitra izay namonjy anao. Izany ny ambarany izao tenin'Andriamanitra ato amin'ny filazantsara ny Jaona izao. Fa inona ny havatra napetraka Jesosy? Handehana Jesosy. Handehana izy hiverina any amin'ny ray e. Dia ametraka ireto mpianatra ireto amin'ny asa makadiry. Izay ny azo ilazana azy. Asa makadiry, miteny moa izy izay mino any asa ataoko no ataony koa. Fa asa makadiry, izany hoe manambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra
asa lehibe. Ina ny hita ao anatin'izany? Ny fisamboara voarany tafio-drivotra, ny fanenjehana, ny fankahalana, ny fanoerana. Zany tsy maintsy zakaina, tsy maintsy lanjaina. Dia ozy ny olona hoe ohatran'ny olona mitapo koa iny olona iny. Satria ilay olona ny fiainany dia izao, ilay relation intime amin'Andriamanitra, izay efa nampidiriny ao anatin'ny foniny, izay efa nenekeny, nanokafa ny varavarana, ary manjaka amin'ny fahalebiazany sy ny fiandrianany, dia tsy manana intsony izy izay ifandraisany amin'izao tontolo izao. Any ka lasa ohatrany hoe marginal izy izany eo amin'ilay société. Izany anie zavatra lanjainy izany. Ny mpitory filazantsara mizaka an'izany. Mizaka an'izany. Izay ilay ataon'i Jesosy hoe apetrako nareo izao dia za andeha. Kanefa raha andeha Jesosy dia mampahery ny mpianatra izy. Izao ny zavatra ambarany. Andeha izy dia ny fiadanako no avelako anareo. Izay hitantsika eo amin'ny filazantsarany Jaona izany. Ny fiadanako no avelako anareo. Io fiadanan'i Jesosy io dia efa hitan'ny mpianatra teo amin'i Jesosy nandritra ny 3 taona ny faneraserany taminy. Hitany teo amin'ny endriny, hitany teo amin'ny fijeriny, hitany teo amin'ny fiteniny. Zany fiadanany lanitra zany. Fiadanany lanitra anie zany. Ary izay no ilazany Jesosy hoe tsy toy ny fanomeny izao tontolo izao, tsy ny fiadanany izao tontolo izao nampanantenako anao, fa ny fiadanako. Izaho izay nidina avy any an-danitra hamonjy anao, ny fiadanako nomeko anao. Fiadanany lanitra no omeny Jesosy ry havana. Ary hita zany teo amin'ny fiainany, hita zany tamin'ny fijeriny, hita zany tamin'ny fiteniny. Ny zavatra angatahany Jesosy dia izao amin'ireto mpianatra ireto hoe mba ho raisin'ny mpianatra izany fiadanany lanitra izany, ka ho ataony fananana manokana ho azy un trésor personnel. Fiadanany lanitra. Rehefa miteny moa tsika ho aminao ny fiadanany Jesosy, ho aminao ny fiadanany. Tsarovy fa ny fiadanany lanitra no atolotra anao ry havana. Tsy mba mitovy amin'ny fiadanany izao tontolo izao. Ny fiadanany izao tontolo izao mampahory. Manambe mijaly ihany, tsy manana mijaly ihany. Ny fiadanana amin'izao tontolo izao miankina amin'ny zava-misy. Fa ny fiadanany lanitra kosa miankina amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Miankina amin'ny fieritreretanao sy ny finoanao. Zany ny fiadanany lanitra. Dina ny ambarany Apokalipsy. Zay ilay asehon'ny Apokalipsy atsika eto. Mahafinaritra anie ilay fandaharan'ny mpanompon'Andriamanitra ny toy ny perikopa toy ny havana asa raha tsapanareo zany. Fa misy olona, gropin'olona mandahatra zao perikopa zao mandritry ny taona. Efa mialobe ny anombohan'ny taona dia efa vita ny perikopa. Dia tsarovo hoe asan'ny fanahy masina. Maninona ary reto teksta telo reto dia mifanohy ohatran'izao rehefa manambara ny tenin'Andriamanitra ianao. Izany ny asehoan'ny bokin'ny Apokalipsy amintsika eto. Eo amin'ny andininy fahasivy dia laza aloha fa tsy any amin'ny Apokalipsy Eo amin'ny Apokalipsy faraky amby 20 andininy fahasivy dia ozy ny anjely tamin'ny Jaona hoe avy fahasehoko anao ny ampakarina ny vadiny zanak'ondry. Dia ny mpandinika manoratra hoe
jaona zao nanantena hita vehivavy tsara tare miaingo be iaona amin'ny vadiny. Inona zavatra hitany jaona? Tanàna masina. Dia inona ny anambarany an'ilay tanàna masina? Vatana mirindra satria izao ny olona ao aminy dia olona mifankatia, olona miray saina, miray fo, miray fomba, miray fieritreretana nandray ilay fiadanany lanitra. Izany ny olona mivezivezy ao amin'io tanàna io, ary io tanàna io dia mihetsiketsika noho ny herin'ny fitiavana izay manery reto zanak'Andriamanitra ireto. Tsara ny anambaran'ny apokalipsy azy. Izay ilay tanàna masina. Manahoana ny endrik'ilay tanàna? Tanàna misy manda, avo sady lehibe. Dia mahavariana ihany fa le manda dia milaza amintsika hoe sady mampiseho hoe ao anatin'ilay manda ve ianao sa ao ivelany ary? Izay nge dikan'ilay manda. Misy manda manodidina ilay tanàna izay misy an'ireto olona manana ny fiadanany lanitra reto, olona feno ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia voadidiny manda. Dia mazava ho azy raha misy olona ray ny ala tao dia miariary satria tsy ao anatin'ny manda izy fa any ivelany. Dia ny tenin'Andriamanitra mipetraka amintsika tsirairay avy aiza ho aiza ny misy anao ry havana. Nandray ny fiadanany lanitra ve ianao? Ao anaty manda ve ianao sa any ivelany? Fa izao ny tsarovy izao ny tsarovy. Voasoratra izany fa io vavahady io vavahadin'io tanàna masina io dia tsy mba arindrina. Izany hoe tsy misy portail eo ka hoe hikatona izy rehefa misivy dia hisokatra izy amin'ny 7 arivana. Non. Mivoa midanadana ny vavahady. Milaza amiko sy aminao fa Andriamanitra dia mandray izay rehetra miverina, mandray ny zanak'adala matsiaro miverina amin'Andriamanitra. Mafaka miditra izy, malalaka, tsy misy fanontaniana papier, tsy misy fanontaniana pasiporo. Nandray fepetra izy fa hiverina amin'Andriamanitra, misokatra ny varavarana. Ary varavarana tsy mikatona io. Varavarana tsy mirindrina mihitsy io varavarana io vavahady io, fa misokatra ho an'izay rehetra miverina ho amin'Andriamanitra. Ry havako malala. Ny teny rehetra ataon'Andriamanitra dia tsy mba misy tsy ho tanteraka. Izao fiadanany lanitra apetraka Jesosy amin'ireto mpianatra ireto dia fiadanana manjaka ao am-po ary efa manomana ny idirana amin'ilay tanàna masina. Nomeny Jesosy sy ianao koa izany fiadanany lanitra izany. Aza manosy-botanana ny fitiavan'Andriamanitra. Inona ary ny mahatamana an'ireo olona ireo anaty manda avo be ao ilay asa-pahasoavana ataon'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra efa manjaka sy manapaka ao anatin'ny fony ary manamboatra ny fieritreretany sy ny fiainany manontolo tamany izy satria efa nahita natsapa ilay fitiavan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Izay no mihazona azy tamana. Na misokatra eo ary vavahady io tsisy mivoaka ny eo tsisy mivoaka ao. Fa ny miditra no raisina tanandroa fa ny mivoaka tsisy mivoaka. Tamana. Inona no mihazona azy ao? Ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary izay ilay manda. Io manda izay mampisaraka
ny tanàna ny zanak'Andriamanitra amin'izao tontolo izao dia ny filazantsara ny fahasoavana. Ary ny olona rehefa nandray ny fiadanany lanitra dia izao, ny fony no mametraka n'ilay manda, ny fony ihany no mametraka manda manodidina azy mba tsy ahatongavany any amin'izao tontolo izao. Andriamanitra ne tsy manery, tsy mamatotra anao Andriamanitra, ka tsy mahazo mandeha ary ianao na tsy mahazo mandeha ary, no. Fa ny fonao izay efa resy lahatra ny fahasoavan'Andriamanitra dia efa mametraka sady manda manodidina mba tsy raisanao amin'ny petsapetsan'izao tontolo izao, mba tsy arahanao amin'izay rehetra manao fijangajangana, izay rehetra manompo sampy, izay rehetra manao inona lazainy teo zavatra terina amin'ny sampy na kendahina na raha vakio any amin'ilay vidikosy. Misy lalàna ireny napetraka ho an'ny zanak'Israely fa ho asy ho anao amin'izao taonjato arivo fahatelo izao dia izao ny fonao ny manangana manda ary mametraka izay misy anao, na ianao anatin'ny manda na ianao any velany. Kanefa ny fo izay efa feno ny fiadanan'Andriamanitra dia izao mitsangana ho azy ny manda. Dia mahatonga ny olona miteny mba hafa kory zareo reny, fa maninona fa ohatran'ny hafa rehefa miresaka aminy a, fa ohatran'ny hafa rehefa mahita azy a. Izay ilay manda, izay ilay manda. Ary Andriamanitra no miasa amin'ny fahasoavany ao am-pontsika mba hahatonga antsika ho tamana ao amin'ilay tanàna masina izay vokatry ny asa-pahasoavana ataon'Andriamanitra. Amarana izao tenin'Andriamanitra izao isika dia tsotra ihany ny zavatra resahantsika hoe aza manidy ny varavaran'ny fonao e. Aza manidy ny varavaran'ny fonao. Andriamanitra anie tsy maty antoka e. Hain'Andriamanitra manangana vato hidera azy, hain'Andriamanitra manangana vato hanompo azy. Ianao foana ny mantiantoka, matiantoka. Fa izao ny vavahadin'ny fiainan'ny lanitra tsy mikatona na oviana oviana. Miverina dia raisin'Andriamanitra tanandroa. Ary dia ometsika azy ny dera, ny haja, ny saotra, ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay mandrakizay. Amen. Jesosy ambanavutrana netanunu bimanini fatanana fanichanu tsara tjazimba
Miaraka hitsangana isika miavana. Miaraka nona ny fanekemponona kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tokoa izao. Mino tonga amin'ny fotoana ilazana amintsika ny raha-fiangonana koa misaotra ny tokona andraikitra amin'ny fanatanterahana izany. Aorianan'ny filazan-draharaha dia iroso amin'ny vavakan-trano isika. Ary ho an'izay miasa dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa, fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finono no isaina ho fahamarinana. Dia mbola hafaliana trano ry havana no iarabanantsika rehetra indray amin'izao alahady fa 2 volana Mey izao. Tsy adino ihany koa ireo izay manaraka izao fotoana izao amin'ny alalan'ny hainao manjery dia mbola ho ampitomboina ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy zokintsika. Raha misy amintsika no voalohany androany no tonga miara-mivavaketo dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Dia faly mandray anao ny fiangonana amin'izao andro alahady izao, arabaina tonga soa eto an-tranon'ilay Andriamanitra raintsika. Dia izy izay nomba sy nitantana anao anie no mbola ho tonga eto no mbola hitantana ny dianao ihany koa, ary tanteraka izay fikasana rehetra ao anatinao. Dia raha sitrakao dia isy ny ekipa accueil rehefa avy eo anantona anao mba handray ny coordonnées anao mba ahafahana mifanerasera. Misaotra tompoko. Araka ny efa voalaza teo moa dia alahady ny FMM androany ka izay indrindra no tsy maheto ny Ray aman-dren'ny mpitandrina izay filohan'ny FMM ka izy menakavy dia tsy tafiaraka amintsika eto fa lasa namitadidy any amin'ny tafo Grenoble. Aoka samy hitondram-bavaka azy ireo isika mba hatotosana somatsara izay rehetra atao any. Dia misaotra ny an'Andriamatoa zanak'olona Roland izay nitarika ny fotoana androany, ary ihany koa Ramatoa Ramiadana Soa Olga izay nizara ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Tsy adino ihany koa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatanterahana ny fotoam-pivavahana androany. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Ny fanompoam-pivavahana dia manomboka hatrany amin'ny 10 sasany isaky ny alahady. Misy ihany koa ny fampitana izany fotoana izany amin'ny alalan'ny Facebook sy ny Zoom ary koa ny YouTube. Ary mba ho fitsinjovanareo olona izay mare fara-pahasalamana dia manentana antsika hatrany arak'izay azontsika atao mba hanada ny fepetra fiarovana amin'ny valanaretina. Misy hatrany ny fianarana soatra masina izay atontsika hoe pazapa Bibla isaky ny zoma hariva amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora sy sasany. Ny fotoam-pifoazana dia isaky ny asabotsy maraina
amin'ny 7 ora sy sasany ka hatramin'ny 10 ora eto vialara, ary izany dia arahany asa sy fampahirezana izay azon'ny daolobe hatrehana ary anasana antsika rehetra izay maniry hanatrika izany fotoana izany. Ny famerenan-kiran'ny AMPY dia isaky ny asabotsy hariva amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 8 ora. Ny sekoly alahady sy ny katekomena dia mianatra isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora eto vialara. Ny asa fanatsarana ny fiangonana izay anentanana ny rehetra afaka amin'ny fanometanana amin'izany dia isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora sy sasany ka hatramin'ny 4 ora. Ny formation SAP dia isaky ny alarobia hariva amin'ny 8 ka hatramin'ny 7 ora. Ny roa ianarantsika izany dia efa hitantsika eo amin'ny fafana. Ny groupe DSE no groupe diakona miasa mandritra ity volana May ity. Ny 29 ka hatramin'ny 29 volana May dia misy ny cœur uni izay arahana rindran-kira izany ny asabotsy 29 ny volana May manomboka amin'ny 10 ora hariva, izay anasana sy anentanana antsika rehetra mba ho avy hanotrona izany. Ny toerana dia ao amin'ny Palais de la Glace 2483 avenue de la Mondier 84 140 Avignon. Aorian'izao filazandra raha izao dia ananjara fitenenana ny filohan'ny AMPY mahakasika izay. Ny 29 volana May, le 28 mai, le sekoly alahady aura un atelier de 14h à 17h. Soyons présents, les enfants. Ny alahady 27 volana May kosa dia alahadyn'ny SVK. Ny 5 ny volana Jona izay Pentecoste dia miditra amin'ny 10 ora ny fotoanantsika, ary amin'io andro io dia isy ny fandraisana ireo zanantsika ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo. Misy ihany koa zany mazava ho azy manaraka izany ny fandraisana fanasan'ny tompo, ary anjarantsika diakona ny manadio ny trano fiangonana. Vaovao avy amin'ny sampana avy amin'ny SVK, ny zaika be SVK iraisana sy SLK iraisana dia ho tanterahana ny 12 sy 17 ny volana Oktobra, koa manentana antsika rehetra isoratra anarana amin'izany. Ny farafisoratana anarana dia ny 17 ny volana Jona, ka afaka manatona ny birao SVK izay isoratra anarana ho amin'izany. Avy amin'ny sekoly alahady: chers enfants, la fin d'année scolaire approche. Afin de préparer notre culte du dimanche 19 juin, nous devrons maintenir des répétitions. Les dates prévues sont les suivantes: samedi 28 mai de 10h à 12h, samedi 4 juin de 14h à 17h, samedi 11 juin de 14h à 17h et samedi 18 juin de 14h à 17h. Les chants et textes vous seront communiqués ultérieurement. Les derniers cours seront les dimanches 22, 29 mai et 12 juin à 9h. Portons-nous en prière, soyons richement bénis. Le bureau. Aviamni STK. À tous les STK, nous vous convoquons pour une AG STK le dimanche 12 juin. Comme il a été décidé à notre dernière AG, nous élirons ce mois de juin le nouveau bureau STK. Nous espérons tous vous voir. Merci de nous porter en prière. Gazety Mpamafy, isy ny gazety Mpamafy izay avoaka ny amin'ny Pentecôte, koa entanina isika izay manana article atao anatin'izany gazety izany mba handefa izany any amin'ny ramatoa voahirana Rakotony Rainy ny alahady 27 ny volana May farafahatarany. Dia mampatsiahy antsika hatrany fa misy ihany koa ny banque alimentaire ny fiangonana izay maimaim-poana ho an'ny mila izany. Izany dia azo alaina ao amin'ny salle kate
afaka atao ihany koa ny manantona ny tompon'andraikitra raha mila izany. Dia entanina trano ireo izay afaka manatevina izany banque alimentaire izany raisina atanan-droa. Toy izao ny rakitra izay voaraintsika tamin'ny 520 volana May, ny rakitra 570 € et 60 centimes, ezaka trano 209 € et 80 centimes, ny rakitra batisa 40 €, ny fianakaviana razafin-drazaka mamy, ny fianakavian'ny tompokilahy razafin-drazaka mamy dia nanao fararakitra 200 €. Ny ekipa finance dia vonina trany handray antsika etsy aoriana amin'ny voaloam-bokatra sy ireo fanomezana izay atolontsika. Dia izay indray ry havana ny raha miandry eto amin'ny fiangonantsika, misaotra antsika naharitra ny aino, ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany, ny fiadanana kosa ho amin'ny olona rehetra izay ankasitrahany. Dia mbola faly miarabantsika hatrany dia havana amin'izao alahady izao. Famen'ny vaovao teo fotsiny no hijoroako eto. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Izay hitantsika amin'ny Isaia 40:1. Izany teny izany moa no entin'ny antoko-pihira iraisana izay hanao ny concert ao Avignon amin'ny 28 mai ho avy zao. Ny tiana hosoritina dia ny concert dia manomboka amin'ny 10 ora fa tsy amin'ny 4 ora arak'izay mety efa hitantsika tany alolo tany, izay anasana antsika tsy hakanavaka. Ento avokoa ny tapaka sy namana, ny tafo Fpma 7 no anafana izany fankalazana izany. Ny toerana moa dia efa voalaza teo hoe ny concert dia eo amin'ny Palais de la Glace, 2483 avenue de l'Amandier, Avignon. Ny toeram-pisakafoanana kosa dia ao amin'ny Palais de Bosphore, izay tsy dia lavitra eo amin'ny Palais de la Glace ihany, 44 rue Antonin Artaud. Izay mahafantatra ny Avignon moa dia aty amin'ny Cap Sud ny misy azy, aty amin'ny zone commerciale. 500 metatra eo zany nelanelan'ireo toerana anankiroa ireo, efa avatsy amin'ny concert dia maketsy amin'ny Palais de Bosphore. Ka ny tiana hosoritana ho antsika izay maniry hiara-misakafo amin'ny chorale, satria fotoana io dia ankalazana ihany koa ny 70 taonan'ny antoko-pihira iraisana, dia izay no isian'le fiaraha-misakafo izay soritina 18 € ny fiaraha-misakafo, dia izay no antony isoratana anarana alohan'ny fotoana mba hahafahana manomana izany. No le 70 taonan'ny AMF ihany koa dia misy ny Assemblée Générale iraisana zany, izay anovoana indray ny birao hitantana ny AMF amin'ity taona ity sy hijerena izay handray ny keriny manaraka. Ny alahady 7 Mai dia isy ny fotoam-pivavahana lehibe ihany koa, maraina manomboka amin'ny 10 amin'ireo toeran'ireo ihany, ary isy fiaraha-misakafo ihany koa aoriana amin'ny fotoam-pivavahana. Fa izay ihany koa no izay te hiara hisakafo zany amin'ny mpanotrona ireo, dia 15 € ny sakafo amin'izany, izay mila fandriana melony fotoana. Afaka manantona rehefa avy eo zany izay olona maniry izany. Misaotra indrindra tompoko naharitra, dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery any tompoko. Salut,
hiaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra tompo malala o, Andriamanitra be fitiavana ianao, Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy toa, tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka, tsy hainay ny tsy hisaotra anao anio no ireo fahasoavana sy fitahiana rehetra omenao anay tsirairay, ary anisan'izany dia ny ahafahanay mpanomponao sy vahoakanao mivory, hivavaka eto amin'ity faritra Aix-Marseille sy ny manodidina ity, midera sy mankalaza ny anaranao isan-kalahady, manatanteraka ireo asa fanompoana rehetra isasokajiny ho ampandroso ny fitoriana ny filazantsara sy ny fanjakanao eto amin'ity tranomasina nomenao anay ity. Andriamanitra magaga tokoa ianao satria nahatsapa ny fitahianao, ny fiarovanao hatrany raha nikasa hividy izao trano izao ny tafo Aix-Marseille, ka nahatanteraka ny dingana izay vita hatreto. Ankehitriny tompo dia mbola mitodika aminao izahay, mbola mangataka, mbola mianta aminao, tsy miafina aminao ny mombanay, na ny eo amin'ny tokantranonay tsirairay avy, na eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, na ara-pitaovana izany, ary indrindra ara-bola. Mbola maro ny asa miandry hanatsarana ny trano, ary indrindra ny vola mbola ho aloha, na eo amin'ny vidin'ny trano izany, na eo amin'ny vola nampindramin'ny banky, azahoana izany vola izany. Raha eo amin'ny maha-olombelona anay tompo, dia tsy ho araka izany, tsy miafina anao fa sarotra ny fiainana ankehitriny amin'ny fiainana tsirairay sy ny toe-javatra ankehitriny. Nefa araka ny teninao hoe mangatà dia omeny ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Indreto ary izahay tompo, mangataka mivavaka aminao mba hatratra ny tanjona ahazahoanay ny trano hatramin'ny farany. Kasio vangio ny fonony tsirairay avy aminay, iray ina, iray fisainana, mifampitantana ampifitiavana trany, apetraka feno eo ampelantananao ny zavatra rehetra izay mbola hotratrarina na amin'ny vola, na amin'ny asa, na amin'ny fahazotonay, ny fahalala-tananay, ny fifankatiavanay, ary fantatra efa sitrakao no ahazahoanay izao trano izao. Arovy amin'ny loza ireo mpanomponao izay mbola manatanteraka ny asa, izay mbola atao hanatsarana izao trano izao. Ary na dia mbola lavitra aza ny dia hotratrarina tompo, dia matoky izahay fa tsy anaranay ianao, satria Andriamanitra marina ianao, Andriamanitra matoky ianao, ka mba ho vavahadin'ny lanitra tokoa ny ety tempolo masina ity. Ka rehefa ho tonga ianao any amin'ny rahon'ny lanitra, dia afaka handray anay amin'ny fifaliana. Ho anao irery anie ny dera sy ny aja ary ny voninahitra, ary izao vavaka izao dia atolotra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Misaotra tompo. Amen. Ao anatin'ny hira fanampy ny fahaenina amby roapolo, Jesosy rehareako izay ataontsika miara-mitsangana no hitatazantsika ny rakitra. Tsarovy ry havana fahazahomana manome ampifaliana no sitraka Andriamanitra. Fihirana fanampy. Anna mia
Miara-mitsaga isika ary avy ilay lolo taniraka. Mipetraka isika tokoa dia iroso amin'ny vavaka fangatahana sy fisaorana. Sotra tokoa. Iodrika hivavaka isika. Ry Andriamanitra Tompo sy mpamonjanay io dia mbola misaotra sy filim-pisaorana anao ny fonay ny fahasoavana narotsakay aminay amin'ity fiangonana ity amin'ny vahoakanao manontolo. Anao Tompo ny zavatra rehetra ary izay rehetra eo aminy, koa mampianaranay ianao mba hahay hanolotra ny tenanay ho anao mandrakariva. Meo an'ilay ny fomatoky ny fitondrana izay ahazoanay mahafohy vola man-karena, ahazoanay mahafohy fotoana, mahafohy hery mba mitanjaka ho fanohanana indrindra ny asa fitoriana ny filazantsaranao. Na amin'ny fomba rehetra izany, na amin'ny hira, na amin'ny vavaka, ary indrindra amin'ny asa. Be ny vokatra Tompo fa ny mpiasa ny vitso ianao. Koa mangataka aminao izahay, ianao izay tompony vokatra, satria raha ankehitriny alahadin'ny Fpma androany dia betsaka ny fiangonana mbola tsy manana mpitandrina matiany, mbola maniraka ny mpanompony ny mpiandraikitra any amin'ny tafo izay tsy manana mpitandrina any, satria mangetaheta hahazo sy hiain'ny teninao indrindra ny fahasoavana rotsaka ho aminy. Koa dia mangataka aminao ary izahay Tompo mba hanirahanao mpanompo sahaza ho azy izany fiangonana izany. Manaraka izany Jesosy mba taio koa niezaka ataon'ny fiangonanao mandra-piavinao amboninahitra. Apetraka eo ampitanao ihany koa ny sampana rehetra, sampana velona isatokaziny tamin'ny fiangonana. Ny tany izay mandray anay, izay tianay arianay mba hitodika aminao mandrakariva, ary tsy adino ilay Madagasikara malalanay izay manana ny finiavana sy ny fitiavana hitodika aminao. Mpitondra azy, mpiaraka rehetra, ianao ny mahafantatra sy tantana azy. Kely sy fony fonay Tompo ka apetrakay eo aminao daholo izany atakay rehetra izany. Ary tianay io farana izao vavaka izao fangatahana izao amin'ny vavaka feno somamy nampianaranao fa izahay manao hoe: Ranay izay an-danitra, masinarana ho tonga ny fanjakanao, ataonay ny sitraponao ety an-tany takanay an-danitra. Maniosanay sazaonay ary mameliana elokay takana aminay izay meloka taminay. Aza mitondra ny fiangam-panahy fa manafana ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Fa amarana ny fotoana itsika Tompo dia hiarahantsika manao ny hira fahaenina amby 300 sy 300 alohan'ny afatra sy ny tsodrano hiara-hitsangana itsika hanao ny hira fahaenina amby 300 sy 300 andininy voalohany sy faharoa.
Voninay tao an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Amen. Bon dimanche daholo tompoko. Merci tonton. Io kita za tena dimy latsaka le le mpanakale